avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde vidzo dezo. Fa you mety be aminao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Andrasana ny fanehoan-kevitry Andry Rajoelina raha hitafa amin'ny vahoaka malagasy raha mipitso mikasika ilay ampamoaka nataon'ny kolonely Rakotomamonjy Patrick mikasika ny kolokolo goavany eto amin'ny tany sy ny firenena. I Dr Patrick izay manamboninahitra perinasa mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena fa tsy hoe ivelan'ny fitondrana na misotro ronono. Ilaina ny fampiasana ny teknôlôjia moderna toy ny intelligence artificielle amin'ny fikirakirana ny hita ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Misy fetrany anefa izany ary tsy mahasolo ny mpanao gazety ka tokony miezaka mifehy azy ny mpisehatra raha ny fanazavana. Nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovan-gazety androany, nisy ny ady hevitra ny resana mikasika ny intelligence artificielle no karakaray ny ONG Malina nandraisan'ny mpanao gazety isan'ny sanga ny anjara. Tazana ao anatin'izao fitondrana izao avokoa ny fahalemena tsy ahafahantsika mitaky ny fiandehanana sy ny famerenana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe Indianina. Isan'izany ny fahantrana lalina izay taratry ny tsy fifandanjahan-kery eo amin'ny Madagasikara mitaky sy la Frantsa hanaovana ny fitakiana ka mahasarotra ny ady hoy ny mpampianatra pikaroka. Piasan'ny ampipamisa efatra no namoy aina perinasa ny maraina teo teny amin'ny 67 hektara. Raha ny fanazavan'ireo manodidina nanatry maso, sempotry ny entona ny nafaty vokatry ny loto sy ny fako tao anatin'ny lailakan-drano ambanin'ny tany saika nanaovan'izy ireo fanadiovana no nafaty ireto mpiasa ireto. Any ivelany, 3 herinandro mahery taorian'ny nahalan'ny filoham-pirenena ao Gabon nanantanteraka ny fianianany nandritra ny lanonana fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy androany ity filoha Gabonais ity tao Libreville, renivohitry Gabon. Filoham-pirenena afrikanina manodidina ny 20 mahery no tonga nanatrika izany tao an-toerana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manolotra ny araba topoko lasy topoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampalalam-baovao andrasana ny fanehoan-kevitry Andry Rajoelina raha hitafa amin'ny vahoaka ho an'ny rampitso mikasika ilay mpamoaka nataon'ny kolonely Rakotomamonjy Patrick izay mikasika ny kolokolo goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny kolonely Patrick izay manamboninahitra perinasa mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena fa tsy hoe ivelany fitondrana na misotro ronono akory fa nadedina mikasika izay hoetiny Gaeton Andriatsilavo. Nisarika ny sainy be sy ny maro androany ny ampamoaka nataon'ny kolonely Rakotomamonjy Patrick izay Dr Patrick no ahafantaran'ny maro azy eo amin'ny lafin'ny fijabona izay voarohirohy amin'ny raha cocktail Molotov teo amin'ny Villa Prado Antanimena. Manamboninahitra perinasa mitazona andraikitra ambony ity nanao ampamoaka mikasika ny kolikoly avolenta ataon'ny ministry ny folo alinda ny général de corps d'armée Sahavelo Lalamonja Delphin sy ny mpanolotsaina manokany Andry Rajoelina Mamy Ravatomanga ity. Mbola lava ny resaka asesiko atomboko amin'izay resaka zay. Faharoa, monsieur le président, asa afaka micomprendre ianao fa ny olona manodidina anao, y compris Ngara Vatomanga, y compris Ngara général de corps d'armée Sahavelo Lalamonja Delphin ministre ny folo alinda dia ao anatin'ny kolikoly engany andreo mato filon république andreo mato premier ministre tsy aro azy ireo ianareo. Voalohany indrindra tamin'ny il y a 3 mois ary azonareo antanina tsara ny DG ny hôpital miaramila tsinitsina tsisy resaka tsisy nina voanjo tany amin'ny Brown ny fitalehavana dia nitenena hoe alana tao DTA satria mamilava teo dia gagadolo ny rehetrarehetra ary zany afaka pitso dia napiditra fanamina niakatra teny amin'ny présidence. Andriamatoa ministre ny folo alinda tsy fantatrao za dia nandefa élément de réponse élément de langage tany amin'ny filoham-pirenena sy tany amin'ny premier ministre satria hoe mamilava
fa ny antony monsieur le président dia zao misy kolikoly avolenta tratrako tao amin'ny hôpitaly nanomboka na nommé directeur technique adjoint septembre 2023 niakatra be ny resetin'ny hôpitaly betsaka ny osoka tratrako tao betsaka ireo tapatapatenda velively tombotsoan'ny osoka dia nanomboka nyvoaka ny feo milalana tato DTA fa manelingelina. Efa mahafantatra tsy niela izany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina saingy hatreto tsy nahinona teny tsy nahinona feo ary koa tsy nisy andraikitra noraisina manoloan'izany sa ve miraitsy kombakomba sa misy tombotsoa arovana ao anatin'izany. Ny prime ministre izay averiny matetika ao anatin'ny ampamoaka ity fa efa nandefasany taratasy amin'ny mahatompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanan-draha-panjakana azy. Andriamato prime ministre averiko indray mandeha ianao no patron ny administration ao amin'ny hôpitaly miaramila foana ny angako satria ao anotaly normal ve monsieur le premier ministre io resaka UGPM marché public efa milatsaka avy any ambony any milatsaka avy any ambony any zany avy lanao zandary za enjana be raha n'enseignement dia miteny ny olona hoe alao ilamina mankolelona fa avy any amin'ny tompony any iza fa le tompony ngiara vatomanga ary mivoaka tsarony feo monsieur le président monsieur le premier ministre hoe avy any amin'ny vatomanga ty feo ty hoe misy vola nampiakarana tao nampiakaranao monsieur le président ary misy vola koa analananao enao no maloto monsieur le président monsieur le premier ministre engany ianareo mirala tsy aho azy fotoana zao nadiovana ny firenena mahanitra ny vahoaka malagasy ny asanay ny fianarana nataonay alokalofana kolikoly alokalofana association de malfaiteurs. Tamin'ity indray mitoraka ity tsy olona ivelan'ny fitondrana tsy manamboninahitra efa misotro ronono akory no nanao ampamoaka fa olona perinasa mitazona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena sa ny joro sy ny teny ka tsy afaka ilazana hoe mety zavatra tsy mitombony. Kolikoly maro no voaresaka ao anatin'izany raha tsy laza fa tsy ny tsenam-bary-panjakana ny aina amin'ny faditseranana ny fitsarana ny seranam-piaramanidina sy ny sisa. Fantatro monsieur le président mandeha chirurgie cardiaque am'izao ny tenako zao mpamoaka an'ireo mpitsabo avy any Paris sy avy any Nantes sy avy eo La Réunion eo Ivato mamotrena ny vazasy mamoaka ny entana zasy ny élément présidence vavolombelona ny élément présidence niaraka tamiko ny élément de sécurité ngiara vatomanga tonga eo Anthony Civil miaraka amin'ny PA mamoaka entana mamoaka colis tsy mandalo douane tonga dia mivoaka voangana koa namoaka fanomezana ho an'ny orphelinako teny Vato nisy caméra dia angiara vatomanga. Ny miditra ireo voalaza ireo fa mbola tsy noresahany ireo mivoaka nitsokosoko miala eto Madagasikara rehefa nitsoaka ity farany nandritry ny garde à vue ary nampiny ireo zandary tamin'izany fitsoahana izany dia ny vadiny no nosamboriny. Ny vadiny izay olon-tsotra tsy misy ifandraisany amin'ity resaka ity ary tazomina atao otazy na takalonaina hoentina manao tsindry anarena ity manamboninahitra amperinasa ity ka hanolo tena eo ampelantanan'izy ireo. Fomba fanaon'ny terrorista sy ny mafia izao fietsika ataon'ny fitondrana sy ny fanjakana izao satria tsy tokony ampidirina amin'izany resaka asa izany ny fianakaviana toy ny vady na ny zanaka rehefa tsy mitazona andraikitra. Inona moa ny idiran'ny vady andefy mandroko amin'ity afera ty fiarovako ny haiko ny antony alako tao ny garde à vue ary zandary marobe miarana fa ataovy any an-tsainao zany vao nanomboka ny garde à vue dia efa misy miteny hoe mon colonel raha mitandremina fa makany tsy afa io fa ho vonondra vatomanga ianao. Inona ny idiran'ny vadiko amin'ity afera ty fa raha maninona ny madamako ainao midika an'izay. Le plus dur dans la vie c'est de blesser une bête sauvage monsieur Ravatomanga. Amin'ny officier misy ny atao retour de flamme amin'ny officier misy ny atao le mahery dans le noir le vahoaka malagasy le mpiasam-panjakana rehetra zay manana dossier sy malala le complice na Vatomanga eo amin'ny sehatra misy anareo na ny finasy na ny fiarovam-pirenena io na amin'ny gendarmerie io zay te hitaraina fa tsy samy teny fotoana zao mitsangana mitoroa aza matahotra. Andrasana ny zavatra olazainy Andry Rajoelina izay tafa amin'ny vahoaka malagasy rahampitso mikasika ity raharaha ity. Andray andraikitra ve sa tsy? Asa hampitsahatra ireo tompona andraikitra sy hanokatra fanadihadiana ve? Asa iresaka mikasika ity afera ity ve sa tsy anisy resaka? Ny ampitso no amaly sy anamarina izany fa nytoanina andrasany be sy ny maro valiny izany.
fa voamarina ankehitriny ny fisian'ireo ordonnansa marobe ka nampifidianana zandary marobe avy amin'ny fatra teto Antananarivo renivohitra nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny komina Faranty iny tranga izay efa hita ihany koa nandritra ny fifidianana filoham-pireneny fanadihadiana. Voamarina ankehitriny ireo zava-nitranga no melohina nandritra ny fifidianana farany teo miresaka ny fisiany ireo bileta voakosoka meloa na ny bulletin précoce sy ny fisiany ireo ordonnansa marobe. Voamarina ihany koa ny fisian'ireo zandary marobe no afarana ifidy teto Antananarivo renivohitra ary ankoatr'izay nisy ampamoaka hafa ihany koa voalaza nyity manamboninahitra amperinasa ity. Andriamatora Vatomanga fantatro ne fantatray manamboninahitra maro zay mahafantatra fa ianao dia niantso ny général Saivelo anangana directeur militaire tamin'ireny sahotaka fifidianana fiandrasana présidentielle reny. Manarak'izany Andriamatora Vatomanga tsy haiko zay complicenao ny zanadralahako ny jeune capitaine saika matin'ny vindicte populaire teny vangy ny rahanareo mandeha mifidy tonga bulletin précoce asa raha mantadidy Facebook tsika rehetrarehetra misy hoe député fetra zany tsy fantatro ny publieran'izay tamin'ny Facebook zany ahita amin'le karapan'olo tonga dia niantso lehibe dia niteny lehibe hoe nisy naniraka reny ny azakazaka teo Betongolo gaga mahita zandary be dehibe amin'ny teny civil fa vady midy zany sangisangy maro zany zandary manao police d'élection zany dia namaly ny colonel iray teny hoe tsy manao police électorale ro ny colonel fa reo le zandary manafarana avy any amin'ny sisiny ifidy ny asese ny seny manaiky an'izany ve nareo. Atreto tsy nahitany teny ny seny mikasika ny andraikitra tokony ho raisin'izy ireo. Ity tranga ity izay efa nisy hatrany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amafisina hatrany manamboninahitra perinasa no miteny eto sa mijoro sy milaza ny tena zava-misy marina mikasika ny fifidianana feno osoka sy alabato farany teo iny. Ny senia nefa teo anatrehan'izany nilaza sy nanamafy fa milamina ary nizotra nitsakany sy andava n'ilay fifidianana. Tsy ahivina hatrany fa tranga hita teny amin'ny birao fandatsahambato teniny hoe ordonnance feno sampona anarana hafahafa lazaina fa tsy misy ray na tsy misy reny. Hita ihany koa ny hoe vehivavy iray mananjanaka mitovy anarana miisa 12 hatrany amin'ny 30 aza. Olona sady manan-kara-pifidianana no mbola mitondra ordonnance. Mpifidy mitondra kara-pifidianana sy kara-panondro anarana samihafa nefa ny voasoratra ao anatin'ireo. Olona mifidy any amin'ny toerana tsy misy toeram-ponenana ara-dalàna. Olona mitaterina tamin'ny fiara ka nifidy tamina birao fandatsahambato maromaro. Olona tratra nitondra bulletin précoce. Nangina ny seny manoloana ireo rehetra ireo ary tsy nisy andraikitra no raisin'izy ireo. Tontolon'ny asa fanaovan-gazety ilaina ny fampiasana ny teknôlôjia moderna toy ny intelligence artificielle amin'ny fikirakirana ny hita ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Misy fetrana nefa izany ary tsy mahasolo ny mpanao gazety ka tokony ezaka ife azy ny mpisehatra raha ny fanazavana. Ankilany isan'ny entina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovan-gazety tamin'ity androany ity ny ady hevitra izay niresahana mahakasika ny intelligence artificielle izay nokarakaran'ny ONG Malina niaraka tamin'ireo mpanao gazety matianina. Tsiaro Rasoarvelo. Efa tsy azo idivirana intsony fampiasana ny teknôlôjia moderna toy ny intelligence artificielle maneran-tany ka isan'ny firenena efa mirona amin'izany ihany koa ny eto Madagasikara izay saika eo amin'ny sehatra rehetra. Efa tafiditra tsikelikely ao anatin'izany asa fanaovan-gazety ankehitriny. Ao anatin'ity sehatra iray ity misy ny tombony fampiasana ny intelligence artificielle raha ny fanazavana asaingy misy ambana ihany koa raha tsy voatandrina sy apetraky ny mpanao gazety ny fanajana ny etika ny asa fanaovan-gazety. Misy tombony izy amin'ny fifizana fotoana fanafanganan'ny asa ahafahana manana fotoana anaovana zavatra hafa na mifantoka kokoa amina fanatsarana an'ilay asan-gazety ohatra na amina fiankadiriana ny mpanao gazety sy ny sisa. Ilaina fa misy fetrany fampiasana an'ilay intelligence artificielle ao anatin'ny fikirakarana ny asa izay marina fa tsy mahasolo ny olombelona aloha hatreto fa ny olombelona mpanao gazety zany no miezaka mifehy ny fampiasana n'izay intelligence artificielle zay amin'ny fitaovana azy. Iarahantsika malala nefa ny ambana ambony be noho ny firongatra ny fiparitahan'ny vaovao diso, vaovao nitosoana ao anatina hodidina
atao hoe mafampana ary panao gazety sy mampiasa azy mila mitandrina mila mahafehy ary mila mifehy azy manaja ny etika misy fiatraikany ao anatin'ny modèle économique ho an'ny orinasa vakijery ny firoboroboany ity intelligence artificielle ity raha ny fanazavana hatrany misy ny fatiantokana ambana amin'ny mety ho fahaverezana azy izay tokony hijereny ireo mpisehatra paikady amehezana izany ho lasa tombony amin'ny fanatanterana ny asa voalohany aloha efa mafy be ny fifaninanana mitranga noho ny fisin'ireo gazety anabaka rehetrarehetra sy ny fiamarona amin'izay hoe tontolo numerika izay amin'ny fiparitahana vaovao fa faharoa eo amin'ny resaka sarany dia voalaza teo hoe mety misy ny tombony ao anatiny fa misy ihany koa nefany ny mety ambana sy fatiantoka ho an'ny gazety atsoratra dia voalaza teo foanany hoe misy karazana sokajana asa izay lasa voasolo n'ilay intelligence artificielle tanteraka ohatra ny asana secrétaire de rédaction ny asana mpanao relecture eo zany marina misy fahaverezana asa fa mety misy lafiny kosa nefa azo hijerevana azy amin'ny lafiny miabo kokoa hoe inona ny mety ho tohana entany raha ohatra ka miena nisan'ny olona miena ny fotoana ikirakirana manana fotoana malalaka kokoa zany mety ahafahana mifantoka na tsarana fidiram-bola ve ilay orinasa manana ndraikitra goavana ny olafitry ny mpanao gazety amin'ny famolavolana sa tamin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna mba tsy ho lasa fioaram-pefino betsaka ilaina ihany koa ny fiezany mpanao gazety mifeny fampiasana izany ahafahana manaraka ny fivoarana misy tombony sa ambana ho an'ny asa fanaovan-gazety ny fampiasana ny intelligence artificielle izay no loha hevitra ny fotorany adefitra no karakarain'ny ONG Malina androany izay nanasana ireo mpanao gazety isan'ny sangany eto an-toerana anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety androany tsy mifanalavitra amin'ny loha hevitra manokana iraisana maneran-tany dia ny hoe informer dans un monde complexe mbola izay andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izay hatrany fa ny majanga kosa indray dia conférence izay niompana tamin'ny olotsaina artifisialy na ny intelligence artificielle no nentin'ireo mpanao gazety zokony izay niompana ny loha hevitra nondraisin'ny UNESCO tamin'ity taona ity ankoatra izay nisy ireo fandaharam-potoana maromaro nentina nanamariana ny andro ny 3 Mey androany natao ampatsahivana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety tao an-toerana Anja Robert Kolomajanga. Fa lafim-baovao hafa kosa indray tao anatin'ny efa taona farany miaratsy hatrany ny fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha ny filaharana izay navoaka ny RSF na ny Reporters sans frontières no ny fahosana ara-toekarena sy ny tsindry fandrahonana eo amin'ny lafiny politika no isan'ny antony goavana nitarika ny fehomorany Madagasikara amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety raha ny fanazavany fanadihadiana. Fiemorana goavana no hita teo amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety teto Madagasikara tamin'ity fitondrana rajoelina ity raha ny tarehy marika navoaka ny Reporters sans frontières avery toerana 9 sika tao anatin'ny efa taona farany raha teo amin'ny laharana fa 7 no nisy any Madagasikara ny taona 2022 ny embotra any amin'ny laharana fa 13 amin'ny firenena 20 isika amin'izao 20 sy 20 izao raha toka laharana fa 10 tamin'ny taona 20 sy 20 ny tondro politika sy ara-toekarena ny sosialy ny lafiny lalàna ary ny fandriampahalemana no masitsivana nafanana moka izao fanadihadiana izao antony lehibe nitarika izao fiemora ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izao ny fisian'ny tsindry ara-politika ny fahalemeny ara-toekarena ny fanototohinana ny fahalalahana maneho hevitra eo ihany koa ny ambana samihafa miatra amin'ny mpanao gazety sy ny orinasan-gazety amin'ny fikarohana sy amin'ny famoaham-baovao isan'ny ambana mahery vaika mahazo vahana ny fanavakavahana orinasan-gazety na fanakatsakana na mpanao gazety rehefa misy ny tafa ho an'ny mpanao gazety tanterahany rafi-panjakana isan-tsokajiny. Tsy akory ianao tsy migadra dia malalaka satria raha ohatra misy mpanao gazety ohatra hoe mety misy ambana ara-toekarena izy ohatra amin'izany ohatra hoe ambany karama amin'ny orinasa sasany kely amin'ny volany na misy orinasa-tserasera hoe tsy dia matanjaka loatra fa marefa dia lasa mivaritena makany amin'ny izay misy vola dia amin'izay fotoana izay misy ambana zany fahafahanao satria aza adino fa miankina amin'izany koa mety ahafahanao miteny mety ahafahanao mizara vaovao isany koa ny ohatra hoe misy vaovao misy conférence de presse dia misy orinasa tsy atsona fa hoe reto ihany ny atsona fa reto ihany namatsika fa reto tsy atsona zay tsy namatsika zany efa ambana daholo zay teneniko hoe tsy voatery tsy migadra ianao na misokatra fa ny orinasa tseraserinao dia hoe malalaka amin'ny fanaovan-gazety tsy zay ka tsy ampy zay.
aina iaratsy hatrany tontolo ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto amintsika raha mitoy izao ambana ara-politika sy ara-toe-karena mitranga izao mitaky firaisankina mifototra amin'ny mahamatsianina manome lanja ny etika sy ny deontolojia mifeny asa fanaovan-gazety. Ny avy fanaovan-gazety Madagasikara dia miankina amintsika mpanao gazety mirahina tsara tsika hiaro ny zotsika sy manaja ny etika kanefa izany rehetra izany konefa dia miankina amin'ny toe-karena satria araka tsy niteneniko teo hoe le tondro ara-toe-karena tena anisany nanimba be tamin'ity filaharana ity. Raha miha mahantra ny firenena dia miha mahantra ny mpanao gazety dia miha mahantra ny fanaovan-gazety dia vao maika mitombo ny ina moa zany vahoan'ny mpanambola ao amin'ny asa fanaovan-gazety dia vao maika miaratsy zany le fisitrahantsika ny vaovao marina voalanjalanja ary maroloha. Nolavy ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ny filazana fa niemitra ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha namaly ity fanadihadiana navoaka ny Reporters sans frontières ny tenany androany. Ity valiteny ity izay nampiankapeo ny mpisehatra amin'ny lafiny serasera na tiana na tsy tiana tsy afa-misaraka ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety mifameno ary tokony homena lanja ireo sehatra roa ireo raha tiana ny hampanjaka ny demokrasia sy ny fampandrosoana ny firenena. Asa masina ka mitaky fahaiza-manao sitraka efa ihany koa ny asa fanaovan-gazety manoloana ny fiparitahan ny vaovao mila amarinina eny anivy ny tamajora serasera. Tsy mbola vonany sary mikasika iny fankalazana ny andro ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety ao Mahajanga iny ialana tsiny no ny fahatarana hiverenantsika eo any rapitso ny makasika izay fa lafim-baovao hafa kosa indray tazana anatiny izao fitondrana izao avokoa ny fahalemena tsy hananantsika mitaky ny fiandrianana sy ny famerenana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina isan'izany fantrana lalina izay taratry ny tsy fifandanjaka-kely ao Madagasikara mitaky izany sy eo amin'ny la France ka anasarotra ny ady ho ny mpampianatra mpikaroka fanadihadiana. Sy vita merina ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina ho an'ny Madagasikara izany raha ny fitondrana rajoelina antony tazana ankehitriny avokoa ireo teboka tsy ahafahantsika mitaky ireo nosy amin'ny la France voalohany amin'izany ny 8 cm ananany Andry Rajoelina izay nanariny ny zom-pirenenina malagasy ary tsy maintsy hierovan'ny tombontsoany la France manaraka ny fahantrana lalina eto Madagasikara izay tsy mampitovy ny fifandanjan-kery eo amin'ny firenenina rotonta teboka izay isan'ny tsy azo tsinotsoniavina raha tafarina amin'ny fahombiazan'ny fitakiny Maurice ny fiandrianana tamin'ireo nosiny teo anatrehiny Royaume-Uni hoy ny mpampianatra mpikaroka. Amin'izao fotoana izao nanaika ny anglisy hoe lasa miverina amin'ny Maurice Sagos ary nanaiky koa ny frantsay hoe ndao ary dinihana manokana ny amirenana anareo ny nosy Tromelin satria ny nosy Maurice mandroso ary manana fahifahampiainana vidim-piainana ambonimbony kokoa ny Mauricianina ary zay no nahatonga azy hoe afaka niresaka andatabatra boribory tamin'ny anglisy sy ny frantsay ary nahazony nitaky an'ireo nosy ireo ary nahazony ny zony. Kany hoe raha dinihana amin'izay zavatra nisy tany Maurice zay dia ohatrany manidina ny saina ihany hoe raha ohatra zany tena mandroso Madagasikara ka ataontsika hoe resy ilay fahantrana na hoe andalina paharesena dia manana ataontsika hoe lanja kokoa ny malagasy Madagasikara hiady ary azo ireo nosy izay takitsika ireo. Fa raha mbola ao anatin'ny fahantrana lalina isika dia misy foana ilay hoe malemy ireo satria ny fahantrana mbola babeny vahoaka ao aminy. Navozina mafy araka izany fa isan'ny lalankizorana mankany amin'ny marimaritra eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ny dinika faharoa ny komisiona imbonana any Paris ny 30 Jona ho avy zao mbola ho lava ny fifandresen-dahatra amin'ny ho avy ireo nosy ireo. Ankoatra ny fananana mpitondra vonona marina ny hitaky ny Îles Éparses miaraka amin'ny politika ara-diplomatika mazava mila amafisina ny ady amin'ny fahantrana hampiova ny fomba fijeriny zao tontolo izao amin'ny fifandraisana amin'ny Madagasikara. Na ireo eo amin'ny fitondrana amin'izao na ireo olona mieritreritra fa andray fahefana amin'ny fotoana any aoriana raha tsy resy ny fahantrana ninona zavatra atao eto Madagasikara dia ho sarotra ihany ny azona ny ataontsika hoe fahombiazana. Marina tokoa hoe rehefa manarina firenena ohatran'ny Madagasikara tsy mora fa mila mametraka drafitrasa tena hoe mipetrapetraka isika ary drafitrafa afahana tena hoe mampiroborobo ilay toe-karena ary mamaha ihany koa ny olany vahoaka amin'ny andavanandro satria raha tsy resy ny fahantrana dia mety ataontsika hoe resabe ihany no ataontsika amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao fa ny olona ny eto toerana ary
mbola tsy hita zay tena hoe ivoahana aminy ahoana moa ny atonga antsika hoe anana ny herintsika manoloana n'ireo firenena lehibe indrindrindra hoe firenena zay tafiditra ao anatin'ireny fikambanana ohatra ny G7 G20 ohatra membre ny conseil permanent ny conseil de sécurité des Nations Unies. Raha mbola manjaka toy izao ny fahantrana tsy mahagaga raha toy ireny nataon'ny filoha frantsay manao hoe ny fahantranareo 900 no tokony hiadian-kevitra fa tsy ireo nosy ireo hatrany ny valin-kafatra azo tamin'ny fitakiana samihafa. Raha ny fijeriny mpanara-baovao lesina ho any Rajoelina ireny nataon'ny filoha frantsay ireny saingy hahay andray zany ve sa tsy ny mpitondra ka hijery marina ny tombontsom-pirenena sy vahoaka manomboka eto. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entina miseto anatin'ny dokavatra vetivety aza misaraka aminay ary. Tia smartphone vaovao ve? Io amin'izay le izy. Ao amin'ny As, smartphone ZTE maro no afaka alohanao tsikelikely manomboka ny 500 ariary monja isan'andro mandritra ny 12 na 420 volana sady miaraka amin'ny zarakadoan'ny As toloranay bonus méga hatramin'ny 6,7 GB zao ianao ary indrao arak'izay tianao toe-bolanao manomboka izao miandry ianao eny amin'ny As tao zahay. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Extra propre Dinara le vovtsavoni Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savombara Extra propre Rambola savony io no tena tsara Extra propre Enui Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tegna haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandraka tsara Tasireheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao piasan'ny apipa misa 4 no namony ainy amperinasa ny maraina teo tetsy amin'ny 67 hektara raha ny fanazavan'ireo manodidina izay nanatry maso sepotry ny entina mahafaty vokatry ny loto sy ny fako tao anatin'ny lakan-drano ambanin'ny tany tsaika nanaovan'izy ireo fanadiovana nanona faty ireto piasa ny apipa ireto tsara soa ary velo piasan'ny apipa misa 4 no namony ainy androany tokony ho tamin'ny rora maraina teo tetsy 67 hektara akaiky ny tompontsoloka Jovina vokatry ny entona no ny fako sy ny loto tao anatin'ny lakan-drano ambanin'ny tany no voalaza fa nasepotra azy ireo raha ny fanazavana tsy nahitana fitaovana fiarovan-tena toy ny équipement de protection individuelle ihany koa ireto ny arambona ireto akatony nafaty azy ireo amperinasa raha ny fanazavana ireo nanatry maso teny amin'ny manodidina isan'ireo namony ainy tamin'izany ny lehibe ny sampana fikojakojana sy fampandehanana zareo ony isaky ny voalohany fahavaratra dia fahavaratra efa mijanona manala an'io misy rano alanjareo ngambany ao dia tonga teo le tôbila andeha akale izy dia le tôbila mbola tsy mijanona tsara dia le olona le manao an'le zavatra efa namoa le ana dia nidina izy dia natsony le anakaray namany dia tsy namaly dia hoe sao dia nenjera dia sao dia torana dia nidina le anakaray dia tsy namaly ndraiky ony koa dia nidina le anakaray
dia tsy namaly dia anankiray sisany zany dia ny anankiray indray a ny antso vonjeo satria zay ao zany tsisy dia ny antso vonjeo tery amin'izao venatery any gendarme tery amin'izao venatery izy dia tsy fantatro izy le gendarme dia sakia nambanako basy ozy dia tena izy hoe andeo zay vonjeo fa misy olona maty ary misy olona telo maty ary aiza anatin'ly lavaka ary dia tonga teto zany zareo a dia kitabataba be ny antso vonjeo e dia aleo izy le deba zany misy tsy milama ozy ao anatin'io lavaka io fa aleo za hidina ozy fa ty téléphone ty raisozy izy dia nameny an'le chauffeur tobile le anna dia nidina tao izy dia disque koa maty tao Taitra ny manodidina rehefa nahita fa tsy nahenom-peo intsony ireo mpiasa efatra amin'ny ralany tsofoka tao anatin'ilay ialakan-drano ambany tany. Tovolahy iray sendra nandalo no nanapa-kevitra hijery sy hanavitra azy ireo saingy efa tsy nisy aina intsony ireto farany noho ny fandrombonana nakarina avy tao. Taorian'izay vao tonga ny mpamonjy voina raha ny fanazavana hatrany. Dia nisy olona avy namonjy anniversaire hono le olona nandalo zany le côté nandalo dia hoe andeo vonjena reto fa tena misy maty ny ato fa andeo vonjena dia ny sasany zany tsy namonjy fa le raiky ala ihany namonjy dia le raiky ala namonjy io mbo nidina tao anatin'le lavaka dia hoe andeo vonjena dia hoe mbola misy dia nidina zany le raiky ala dia le debanjareo zany mbola nasafidina ny tanan'le akanjon'le raiky ala le anankiray dia tsy le izy moa zany sady ngeda be zany le olona dia tsy le côté kelikely dia tsy tafaka tao anatin'le totohatra le aniny dia nakaty avela le raiky ala dia niantso vonjeo dia mandrapatonga an'le olona hoe aiza ny tady fa andeha hosotomina amin'ny tady dia maty ihany le raiky ala fatorana tady ny kibo nakarina tamin'ny tady avy aty le côté zany namatitra anazy dia le olona avy aty ambony efa voasikotra vao tonga le mpamonjy voina. Tsy fahampiny fiomanana ve sa tandrefaka no nahatonga ny tranga-javatra toy izao hoy ireo nanatry maso. Efa miroso amin'ny fanadihadiana amantarana ny tena antony lozana fahatesan'olona ity ny tompon'andraikitra araka ny fampitam-baovao izay fianakaviam-be ny Kolo TV FM mody mirary feononana feno any fianakaviany ireo namony ainy. Mirary fiononana feno andreo fianakaviany ireo namony ainy fa lafim-baovao hafa kosa indray ampiroboroboana ny marika Jumbo fa ihany koa ampianarana ny olona ampiasa izany nanatanteraka fifaninanana Top Chef Jumbo izay fifaninanana mandro sakafo androany teo anivon'ny JB izay mpamokatra ny vokatra Jumbo eto Madagasikara fanadihadiana. Lehilahy sy vehivavy manodidina ny 70 taona nandray anjara tamin'ilay fifaninanana Top Chef Jumbo izay notanterana ty lafo tamin'ity androany ity. Fifaninanana mahandro sakafo lehibe indrindra andiany voalohany izay nokarakarain'ny orinasa JB mpamokatra ny vokatra Jumbo tamin'ity taona 2022 ity ampianarana ny olona ny fomba fampiasan'ny Jumbo amin'ny nahandro ao an-tokatrano. Tanjona dia ampiroboroboana mazava ho azy ny marika Jumbo fa ihany koa matetika ny olona tsy mahay mampiasa an'ilay Jumbo dia nanao antifaninana ity izay zany ahafahana miéduquer ny tsirairay avy ahoana tsara fampiasana Jumbo tsy le eritreretintsika hoe tonga dia arotsaka fa efa misy fomba fampiasana anazy zany dia izay mihitsy no antony izy mba ahafahan'ny olona koa mahatsiaro hoe ny Jumbo dia efa teo efa mandritra ny efa mihoatra ny 20 taona ny Jumbo teo amin'ny tontolon'ny fanampiana tsiron-tsakafo zany dia mbola Jumbo foana aloha mitana ny laharana voalohany hatreto. Zay ifina ny fahaizany mpifaninana mampiasa ny Jumbo, ny tsiron'ny sakafo izay atony, ny fahadiovana ary ny endriky ny sakafo vita no isany tsaraina nandritra ity fifaninanana mahandro sakafo ity ka nafahan'ireo olona voafantina mahazo ireo loka izay atolotry ny orinasa JB. Ny loka hozarainay amin'izao fifaninana izao dia loka 3 goavana. Ny voalohany aloha zany ny olona voalohany mahazo vola mitentina 7 hetsy ariary izany hoe tosika izy io raha ohatra ka manana projet ilay olona dia tohananay amin'izay vola izay dia miampy frais de scolarité ho an'ny zanany izay mitentina 2 hetsy ariary izany hoe ny voalohany zany mahazo 1 million d'ariary eo. Ny faharoa kosa dia mahazo vary
zato kilao miaraka amina bon d'achat na PPN na 150 000 ariary ny fahatelo indray a dia mahazo bon d'achat na PPN 150 000 ariary arak'izany moa zany zay zany tena hoe miezaka mampianatra ny olona hoe ahoana fomba fampiasana ny juboary zay indrindra ny antony hoe tsy tonga dia fiofampifanana surtout zany nataonao anatin'ilay fifaninanana mba tsy hoe faly azo an'ilay vola fotsiny ilay olona fa misy éducation koa ambadik'ilay fifaninanana. Ankoatra ity fifaninanana androany Tetsilafy ity, ito Elantsirabe ny 17 Mey eo avy izao, ary ihany Toliara ny 4 Mey ny hetsika fifaninanana mahandro sakafo Top Chef Jumbo izay karakarain'ny orinasa JB Madagasikara. Fa efa vonina iray sehatra hanome fahafaham-po ireo izay ho tonga hanatrika ny fampisehoana rampitso ny trio mazika iarahan'ny Reko Band, Netex ary ny Oraza hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fotoana eny amin'ny CCI Vato izay handrenesana ireo hira nahafantarana ireo mpanakanto ireo nandritra ity hetsika lehibe izay karakarain'ny Louvto Compagnie ity fanampanazavana. Fotoana mamy be dia fantatrareo ilay Texa ny fediny ohatrany ahoana miaraka aminazy a ny Oraza efa ianareo izay fantatrareo kely ary fa ataontsika tsara be io émotion be io a tsisy tokony aviaya tsisy tokony hoe ahoana fa dia fa mba tena misy surprise waay mba tsy gage le fiana wow ao anatin'le feditsika dia efa tena ame maximum be avy aminay satria mendrika zany a mpakafy. Miditra amin'ny andro voalohany nanomboka androany festival Atsika Jiaby izay tontosaina eny amin'ny kianja ny Bare Mamasina nafana ny hetsika tamin'ny fanombohana ny lanonana ny hariva teo. Niara-ny akatsehatra tamin'ity androany ity ny mpanakanto Tanjona Samuel ary ny mpanakanto Mazikatatra. Hetsika ara-kolotsaina izay natao hampitambatra ny malagasy manerana ny nosy amin'ny fankafizana ny zavakanto. Dia arahantsika ary ny ankorony izay tena toerana sy ny fanampipanazavana. Festival Atsika Jiaby zany dia zay mihitsy ny tanjona hoe après atsika mianakavy a tsy misy ny ampovoany na ny sisiny na ny tandrefona na ny tatsinana na ny hafa fa dia miaraka daholo tsika rehetra atsika jiaby dia mba ho lasa lavitra ny talenta malagasy mba ho rearea ny tsika malagasy rehetrarehetra. Ny rapitso zany a dia mbola ho avy eo ary tarika zay a dia mbola ho avy eo ihany koa i Mille Clément dia Jojoby dia mbola feno animation ihany koa rapitso. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao Xa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.